Falimeravatsika tsyreravindray sy ty zoma maraina fa romborompoly volana aogositra ety soran'Andriamanitra isika fa nomeny izao maraina izao indray fa tsika mandray ny teniny ary mirary ianao azo hery hatrany anatin'izany. Alohan'ny dirantsika namofinainana io dia hivavaka isika. Hitomban'Andriamanitra eo mbola avy-mpisaoranao zahay ny amin'ny tombonandro iomenao. Misaotra amin'ny fahasoavanao izay posako aminay, misaotra ny amin'ny rahalasy anabavy izay mihaino izao fandaran'izao ary misaotra amin'ny fanainao masina izay dia mitarika anay ho amin'izany. Amboary izay hanana fotony, hanana fo izay ahafahan'ny teninao mba hitsimoka, hitondra vokatsoa amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fanomezana avy amin'ny tany, porofom-pitiavana. Raina amin'ny Korintianina 2:7-10 sy ny 1:10 manao hoe izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy hahabe ny voafafinareo ary hampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo dia hanakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny hitsim-po izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Amen. Kosa satria mandray tsy tapaky ny fitahin'Andriamanitra isika dia tokony hanome hatrany ihany koa. Rehefa tsy manome antsika intsony ilay mpanome any an-danitra izay vao azo ekena ny fialan-tsiny ataontsika. Ary satria tsy hanana ninina omena isika amin'izay fotoana izay. Tsy mbola nisy ny fotoana izay tsy nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany fa nanao tsara tamintsika hatrany izy. Omeny ranonorana avy any an-danitra sy taonjiny isika. Omeny betsaka amin'ny fahalala-tanana isika ary fenoy ny fifaliana ny fotsika. Efa nilaza izy fa raha mbola maharitra koa ny tany izy dia tsy hanam-pitsarana ny taom-pamafazana sy ny taom-pitsinjana ary ny atsika sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny rerenina ary ny andro sy ny alina. Eo amintsika isa-minitra ny fikarakaran'Andriamanitra izay tohanan'ny heriny. Mamelatra ny latabantsika izy ary manisy sakafo eo. Manome torimaso mamy sy mamelombelona antsika koa izy. Isan-kerinandro dia omeny sabata isika mba hitsarantsika amin'ireo asa fanao sy idirantsika azy any an-tranony. Nomeny antsika ny teniny ho fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana alehantsika. Ambony zavatra rehetra ilay fanomezana tsy misy fetra avy amin'Andriamanitra, ny zanany malala izay mampikoriana an'ireo fitahiana hafa ho amin'izao fiainana izao sy ny fiainana ho avy. Azo antoka fa momba antsika isaky ny indray mandingana ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny faminjam-bony. Raha tsy hoe isika mihitsy angamba no manery ny ataon'Andriamanitra tsy handrotsaka ny fitahiana amintsika ka anontany hoe tsy misy fetra ve izany fanomezana izany? Tsy hoe tokony hamerina ampahatokiana ny ampahafolona amin'Andriamanitra fotsiny isika izay voalaza ny fahazy fa tokony hitondra fanomezana feno aja ho fanatim-pakasitrahana ao amin'ny trano firaketina ihany koa. Ndea hoe tsika mifofeno fifaliana eo amin'ilay mpamorona antsika ny voaloam-bokatra ny fanomezana feno fahalala-tanana avy aminy, ny fananantsika tsara indrindra, ny fanompoantsika tsara sy masina indrindra, ary indrindra ny momba antsika mihitsy aza. Ny herina dia afoy ny zavatra rehetra isika satria ireo zavatra rehetra manodidina antsika ireo anie ka noforoan'Andriamanitra ary avy aminy izy ihany no afaka mampiroboroby azy ihany koa ka tokony tsy hisy zavatra ambony mihoatra noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Amen. Vavaka isika. Hitomban'Andriamanitra eo mbola misaotra anao zahay ny amin'izany teninao izany. Ampio izahay Tompo mba tsapa mandrakariva izany porofom-pitiavanao izany, ianao izay mampirindra ny zavatra rehetra manodidina anay. Daoka izay atokatra amin'ny farany fa hanananao ny hery, hanao ny haja sy ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Saru vile
Piaro